androany asabotsy fa 7 enina amby roapolo sy roa arivo tonga eto indray zay joratrano ho an'ny fitiavan-tanindrazana mahita an'izao zavatra misy ao amin'ny seny izao. Tsy takana fenonantsika angamba ny vidéo mandehandeha any fa milaza hoe horavaina ny seny dia mbola tsy takana fenona amintsika ihany koa angamba ny vidéo mandehandeha any fa tsy hanapa-kevitra amin'ny fametrahana ny seny raha ilaina raha tsy aprehan'ny concertation nationale dia mbola tsy takana fenona amintsika ihany angamba loany hoe efa nitsangana sahady indray ny vao maharitry ny seny. Dia les pratiques politiques feno lainga sy fifadibadiana ohatr'izay mihitsy ilay tena zavatra tsy ekenay ary izay ny antony ijoroanay ho an'ny tanindrazana masina ny tanindrazana. Androany fa chef de gouvernement la mitotoka aminareo élection ambaratonga miara-mila no engagé eran'ny Madagasikara. Problème ty resaka engagement ty zao. Ny engagement tompoko sisy isa-taona fa isaky 5 taona. Nefa ny vintage-nareo fito amby roapolo taona. Ohatra za zao fito amby roapolo taona miditra manao zazavao. Fito amby roapolo taona vita ny 2 ans sisy ny engagement après 20 taona. 10 taona za amizay sy efa 35 ans 32 ans dia mangataka aminareo zay zao hoe raiky leonareo resaka engagement izay ambulan'ny film teo aloha ihany miverina amizao aiza nagnanay vola 40 chiffre tapitisa 50 millions 45 millions zay sy manana an'izany matoa zay manompo tany izy eny zo fototra ny zatovolahy ny manompo firenena fa kosa bazareo akeky zay io anesy voatery engagement ihany misy ny zavatra azo atao any amin'ny fanjakana rehetrarehetra amin'ny resaka PC zany takiny hoe personnel civil afaka asitonareo agny zay any amin'ny pompier PNGRC any amin'ny fanjakana rehetrarehetra satria izay areto efa misy amin'ny mitaiza mananjanaky zay zany fangatanay miaramila no engagé eran'ny Madagasikara. Ya moa zany solotena ihany za eto solotena na za eto satria mangefiry le raha zalao zany efa miteny hoe mazay atia Toliara Tego de 6 province zany misy resaka recrutement zazavao foana. Io resaka zazavao azanognareo aloha io azanogno recruté ao ka io bankely na vita service reo azanogno saotra tompoko masina ny tanindrazana. Misy ary droit de l'homme resaka zon'olombelona eraky ny Madagasikara ny ijoroany eto moa zay dia mitondra ny alahelo-mbahoaka rehetra voalohany amin'ny resaka sosialim-bahoaka faharoa amin'ny resaka tany. Io ny tena mamparary ny olombelona tany ny malagasy tokony hipetrahany tsy misy famana olana hatramin'izay or nisy ny dingana zay nataon'ny ministra teo nisorana aloha izy fa hatramin'izao mbola mitohy ny antso-jay araky ny Madagasikara na amin'ny lafiny ao amin'ny fatalovana amin'ny tribonaly na amin'ny RC amin'ny resaka tany ataon'ny karazan'olona ka miantso fitondram-panjakana zay anao fikarakarana mba atao vonjy maika tompo fijerevana vahoaka fa olombelona mandalo tsika ambony tany sao dia efa maty ndraiky mba ifampitsarana ny anjanitra amin'izao ankehitriny amin'ny andro ake zao agny Tamatavy efa hitadisa raha latsaka grève be fa hitady famono tanagnan'olona fa nipetraka fa 30 taona zao dia misy mody hoe projet dia andeha trongina alana foa le olona nanaovana sera hafa. Eto koa zao dia mitondra fitina sosikevitra ho an'ny ministry fanagnan-tany sy ao amin'ny fanjakana rehetra ny OMC zay nametrahanareo andraikitra tsy haiko ny andraikitra zay apetrakanareo aminy fa ny droit de l'homme tompoko mba jereo mialoha ny vahoaka mba tsy sady ho faty ny anoagnana no resaka tany honegnana no very dia lasa ny fanjakana zany lasa manao ny mahataraiky ananjy dia mba mangataka zay amin'ny zon'olombelona mba hijery manokana ny zon'ny vahoaka zay ny fangatahany koa. Averiko ihany angamba le fangatahako teo le fanairana lakiloso moa zany efa hitantsika fa misy vidéo any miparitaka momba ny fandravanan'ny seny hoe horavana ny seny efa fantatritsika ihany koa fa be dia be koa ny vidéo miparitaka fa tsy ho atsangana ny seny raha ilaina
ratsy après ny concertation nationale. Dia misy vidéo koa ny paritaka hitantsika mazava tsara fa fananganana ny bromaharitry ny CENI. Dia izay pratika politika laingalainga fitapitaka isika vahoaka malagasy manko matory tsy manara-maso ny raharaham-pirenena, tsy mihetsika fa raha mihetsika tsika raha misy fitiavan-tanindrazana ao anatintsika mety tsy hosahanao ohatra zany ihany ny mpitondra hoe andainga foana isak'izay mandeha. Dia le zavatra fanaony teo aloha foana ihany mbola indro hitantsika mbo pirofo mivaingana io resaka CENI io. Zay mbola anamafisanay foana zay fangatahana rehetra tonga teo zay mbola anamafisanay foana hoe raha vao le rafitra satria miara mahafantatra tsika zao ary miara mahatsapa fa noho ilay rafitra zay efa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy tsony, rafitra napetraky ny mpanjanaka, rafitra anjakan'ny kolikoly, rafitra anjakan'ny fitiavan-tena mbola manjaka eto amintsika. Dia izany rehetrarehetra zany misy eto amin'ny firenena misaotra ohatra nefa nainga tsiraikitra ny atsika reo me fitsanisako nareo ohatrany ahoana ny hoe nainga tsiraikitra tsy maintsy ho raiketinay foana ity satria ho an'ny tanindrazana dia tsy maintsy hijoro zay, tsy maintsy hijoro zay andray andraikitra, tanora hijoro andray andraikitra, tsy voavidy vola. Fanamariana kely fotsiny satria zay no manitikitika amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny rehefa maneho hevitra ohatran'izao dia na hoe mitady seza na hoe voavidy vola. Izay toetsaintsika malagasy zay mila hovaina manomboka eto zao. Izay hitanareo rehetra ireo efa betsaka ny seza zay hoe mieritrertina hoe efa afaka nalaina fa noho ilay rafitra nytenenina namana teo anaty rafitra maty. Isika na dia tsara tahaka n'inona ary isika vahoaka malagasy manam-pahaizana tahaka n'inona ka raha miditra ao anatin'io rafitra maty io dia lasa miara-miosina maloto miaraka amin'ilay rafitra maty. Ka eto mba te hisintona kely ny sain'ny vahoaka malagasy fotsiny hoe ny fanehoan-kevitra dia zoatsika, zo fototry ny tsirairay ny fanehoana hevitra fa tsy hoe rehefa maneho hevitra mitady seza matoa zay mbola menomenona, misy miteny hoe tsy hanasa izahay. Zay no mahatonga anay hoe isaka sabotsy aloha ny ataonay satria fisintomana lakolosy izy. Raha tsy hanasa zahay mety isan'andro zay ny eto mahavita tsara ny fiainanay andavanandro fa kosa mba hitolomanay ho an'ny taranaka fara-mandimy. Dia aoka zay vahoaka malagasy tia resaka hoe rehefa maneho hevitra dia mitady seza mba hahasory ao anaty tontolo-pisainantsika zay. Mankasitraka zay. Pangatan, Jawa, Tanradan, Panflun, Antun, Buanarole, bisa Nambaratungan, Bisana and Rekio and even Tapia Malakas. This I put the next military. Yamano is open and Barana Pangatan is out. WhatsApp, Patis is high. Do not do when I puri, Manluana, Yetaluan Kapsat. Yuret Anthony Red Vitaki Sanya ni support Tenun pa tanain pampu Pirenena Ruton Kamangata ki Isaimba Angararan Pandasan Andrem Yaramila Sema Pita Pampu Pirenen Matapi Sai Panato Akila Potium Pirenen Karai Sema Ita Sumapata Pulan Wapaka Visitakan Tangasma Kanu Isan Yangavi Sai Armana tiana pa yanonay yanareo lehibe isa nambaratongany misy anandrangazoma raisy ny aja namboninahitra ho anareo lehibe eto anivon'ny tapika malagasy ho an'ny tandrazana Antananarivo 15 Oktobra 2020 sy 2 arivo. Somary show tagnana kavanana. Mana